Matokatoko vavy Safimarisy miaravatsika eto amin'ny MBS miarabanao ny isa tokantrano a. Mbola faly kosa miaraka aminareo manotra ny tsara sy ny mafilotra ho an'ny tokantrano tsiraindray any. Sakafosika andro andray dia pizza au 4 fromage. Zany hoe tsisy saosy tomate zany fa pizza au 4 fromage. Efa nampiarako anareo ny paty pizza fa averiko farany indray izy amin'ity dia arao ary ao anatin'ity fandarana ity. Marihana fa ny sakafo rehetra atao eto dia hitanao amin'ny Lettre Indien any Akazomanga. Restaurant Lettre Indien Akazomanga amin'ny rond-point ny Vovoang izy avy eo ao no ahitanao ny chef Marisy dia manara finaritra ary tompoko. Ny zavatra ataontsika voalohany ary dia makitsika lafarine 250 grammes. Makitsika lafarine 250 grammes dia avy eo makitsika sira tena pizza ahaizanao azy an-tokantrano tsy no ataoko dia makitsika sira. Ny sira ataontsika aty amin'ny sisiny satria anisy levure tsika avy eo dia sao dia mamona an'ilay levure ilay sira. Ny sira ataontsika aty amin'ny sisiny avy eo lavahantsika ny afovoany dia ataontsika ao ny levure boulanger tokony araka ny sotro kely dia afangarontsika amin'izay. Avy eo tsika maka rano tokony eraky ny tasy kafe. Maka rano tokony eraky ny tasy kafe. Dia io no fangaro tsara amin'izay. Ohatrany zany nareo manao pizza fa tena pizza tena tsara koa nareo dia makany amin'ny chef Marisy ary amin'ny restaurant Lettre Indien. Pizza dia miasa amin'izay ny tanana ataontsika ambonin'ny planche de travail amin'izay dia miasa amin'izay ny tanana manao an'ilay paty. Dia travaillina tsara mihitsy ilay paty mba pizza-n'olona eny ataontsika tsy mila manao paty be dia be zany. Ela be mihitsy ela be mihitsy ilay paty natao misety kely tsika mandrabokosika anatin'ny 10 minitra eo. Anatin'izay 10 minitra zay dia efa mahazo texture-na paty ohatra mofo dipaina zao tsika dia alaitsika ny zavatra mihidy anankiray na boaty na saladier saromana dia saromanao izy. Dia saromanao izy dia repos mandritra ny adiny iray sasany. Dia zany dia ilalao aloha adiny iray sasany dia mivirana aminareo zay avy eo. Avy eo ary tompoko. Taverina eo amin'ny fandarana ianareo zany hoe tao anatin'izay 10 minitra zay mifanomboka mitombo ihany ilay paty dia hanao ny saosy au 4 fromage tsika. Dia anatin'ny saosy 4 fromage menaka kely na beurre izay tianareo dia manantsika 4 fromage fromage fondu fromage râpé gouda dia manana fromage Saint-Paulin Attenche dia manana fromage soja. Dia alaitsika ny lapoaly asitsika rano nisy menaka dia nisy rano asitsika rano indroa sotro dia alefatsika aloha ilay fromage râpé le gouda. Menatsika ny fromage atao ambony hanina avy eo dia
alaitsika ny fromage fondu a fromage fondu tokony 100 grammes eo a dia zay rehetra zay no ataotsika amin'ny rano sy menaka teo dia avelatsika iketrika kely ao anatin'ny 4 minitra 4 minitra amin'ny 5 kilo letsika 4 minitra averina eo plateau tsika dia alaitsika ny crème fraîche tokony 12 centilitres ataotsika ao anatiny eo dia karakorontsika masotsika saosy ohatran'izao dia ataotsika ny 3 minitra indray rehefa zay a dia zesika le paty fa lasa double le paty lasa double dia alaitsika le paty an'olona reny ataotsika de tena fomba ahaizanareo azy ny tokantrano no ataoko lafarinina eo ambola latabatra de maka paty eo bolina tsara ohatrao ny paty de tokony ampy olona ray eo dia asiko lafarinina indray de tena aizanareo azy any no ataoko ao tsara dia zay tianareo na ataonao aromatevina ny paty na manify zay tokony hitiavanareo azy atao rehefa mampiasa rouleau anareo de rouleau matevitevina mba mazevazevatra ampiasaina fa anaty zao somary manify somary maivana kely de somary sahirana kely eto tsara fa izay aizanareo azy no ataoko alaiko ny molina ny plakina lafaoro satria mino aho fa lafaoro elektrika daholo no nananareo any dia maka lovia anankiray izay aizanareo azy mihitsy de didiko ohatr'izao dia soko mavita pizza ray dia oroko le pâte à pizza alaiko ny alaiko le saosy dia siko saosy le 4 fromage eo ambony eo dia aoso tsara ohatran'izao vite zay de maka le fromage Saint-Paulin dia ataoko ohatran'izao vite zay de maka an'ilay fromage soja vite zay de maka ny fromage râpé gouda vite zay de maka
Tomate cerise. Izy dia maka poivron kely a. Maka poivron kely. Lafaoro efa nichauffeko 300 degré dia atsofoko anaty lafaoro mandritran'ny 10 minitra eo. Zay dia miandry ny famasahan'ny pizza au 4 fromagesika rehefa avy eo indray tompoko. Tokony lasitoko vavy tapitra ny 20 minitra tao anatin'ny lafaoro dia vokatsika amin'izay pizza au 4 fromage. Pizza au 4 fromage alaitsika ny gant dia lasa aloha somary amin'ny hafanana ilay gant dia vita ny nandrotsika dia mino zay fa ranona afa-poanareo ny fandarana dia manaratra amin'ny MBS Chef Marius dia no matomboko amin'ny manaraka indray.